mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity alakamisy ity fifaliana manay an-trano ihany koa ny mizaranten'Andriamanitra ho antsika. Ny liana dia hitondra vokatsoa zany mba tsy handalo fotsiny ihany amin'ny fiainantsika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona io nefa dia vavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo misaotra anao zahay fa mbola afaka mandray fampianarana vaovao indray avy aminao. Misaotra anao ihany koa mbola manome ny fahasoavanao sy ny famindramponao aminay tsirairay avy. Mangataka aminao izay mba hitsidika hamangy ary hitoetra anivon'ny fianakaviana tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaharan'izao ianao irinay tokoa, mba hitomboana hiampinoana aminao ka ho hita tokoa sy hatsapa fahazanakao manokana izay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika an'io dia mitondra ny lohateny hoe fanampiana avy any amin'ny fitoerana masina. Fanampiana avy amin'ny fitoerana masina. Ao anatin'ny tontolo-kevitry ny fitoerana masina dia tena ahitana fiarovana ara-nofo sy ara-panahy. Toerana ahitana fanampiana, toerana ahitana fiarovana ary koa famonjena ny fitoerana masina. Manome fialofana ho an'ny ora ny fitoerana masina. Avy ao amin'ny fitoerana masina no iarovanaN'Andriamanitra ny kamboty sy ny mpitondra tena ary hanomezany hery ho an'ny vahoakany. Rehefa mamirapiratra avy ao ziona izay tena fahatsaran-tarehy Andriamanitra dia ankalazaina ny fitsarana marina ataony ary mirotsaka ny fitahian'Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho ny fiarovana hita any amin'ny toeran-kafa eto tany, ny fiarovana omen'ny fitoerana masina satria Andriamanitra mihitsy no mitoetra ao. Ny fanatrehan'Andriamanitra no mitondra fiarovana fa tsy ilay tempolo tsy akory. Ny fanatrehan'Andriamanitra no mitovy fiarovana fa tsy ilay rafitsy ilay trano akory ary tsy ho endriky ny trano fihafavahana mety hoe raitra dia raitra na ihany koa hoe mety hoe tsotsotra io. Tsy io no mitondra fiarovana fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia toy izany ihany koa na dia tendrombohitra tsy dia manao ahoana loatra azy izy io dia mihoatra noho ny tendrombohitra hafa rehetra izy satria ny tompony noho ny natao. Ao amin'ny Hebreo 4:4 ny 15 sy ny 16 manao hoe fa isika ozy izy tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalemetsika fa izay efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Ka aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrampoa sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena an'izay andro mahory. Amen. Mifanindran-dalana amin'izay lazain'ny mpanao salamo momba ny fitoerana masina ireo andinin'ireo. Ny fahamasinana ny fitoerana masin'Andriamanitra no mampiaiky ny mpanao salamo fa mpanota avokoa ny olona rehetra ary tena tsy mendrika ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ambarany ihany koa fa mifototra amin'ny fankatoavan'Andriamanitra sy ny fahatokiana sy ny fahasoavany irery ihany ny fanavotana. Tsy misy ny ninona ao anatintsika ka mahamendrika antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tena tsisy. Zasy ianao zao tsisy na zavatra kely aza hahitanantsika mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy afaka mahazo antoka amin'ny fanavotan'Andriamanitra ny olona raha tsy mandray fifandraisana, tsy manana an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny mpahamarinana, amin'ny alalan'ny fibebahana, amin'ny alalan'ny fanekena ny fahasoavany ary koa amin'ny alalan'ny famelana heloka izay omen'Andriamanitra antsika. Mianatra eo a-tongotry izay eo amin'ny Jesosy ny isan'andro atao ao amin'ny fitoerana masina. Ary taratra ny fitiavany ihany koa izany mitika izany fa ny fanaovana fitaovana dia mitondra hery amin'ny fianakaviana
misy tokoa zavatra ao anatintsika mba hampametrika antsika azo ny famonjena afa-tsy ny fanantona antsika n'Andriamanitra irery ary ny ten'Andriamanitra izay raisitsika ny losintsika amin'ny fihavanana indray moana ilay fitiavana voalohany iavana Kristy mivavaka tena tsara ny izan-danitra mbola misaotra anao any amin'izany teninao izany, saotra anao ihany koa Tompo izay mampianatra ny manjakariva ny amin'ny teninao, ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny fahamasinanao, ny amin'ny fitiavanao ny amonjenao anay ary ihany koa ny fitiavanao mba hodinao aminay tsirairay avy. Mangataka amin'ny fanahinao masina izay mba handrisika ny manjakariva mba hanantona anao ary koa hijery anao manjakariva izay fototry ny finoanay. Da io manokana ny tsirairay avy Tompo, ao ndreo sasany izay ao anatin'ny tetikasa sy ny olana rehetra maro na ara-pahasalamana na ara-bola na ara-pitaovana mitodika aminao izay ary mitalao aminao mba hijerenao azy, hankahirezinao azy ary hamahanao ny olana any tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.